Alors bonjour, je m'appelle Aina, j'ai 19 ans. J'étudie actuellement à l'Université technique de Berlin et je suis en deuxième année dans une filière que l'on peut traduire par de l'ingénierie informatique spécialisée dans les médias digitaux. Mm-hmm. And can you repeat pretty much the same thing in German? Hallo, ich bin Aina, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere momentan an der Technischen Universität hier in Berlin und ich bin jetzt im 3. Semester in Medieninformatik. Bonjour igen. Bonjour, sitak. Inao avy igen. Tsy dia misy avy tany am-pianarana dia mody aty an-trano manao devoir. Ary ianao ty inona no nataony ian'androany? Nifoha tamin'ny valo sasany dia avy eo nahandro, dia avy eo ny sakafo maraina dia nandray bus nakany amin'ny bibliotekan'ny Technische Universität. Tonga tany tamin'ny folo dia adiny 4 nanao révision sy nanao devoir. Dia tamin'ny 4 tany amin'izay lazaina hoe Sprechstunde. Ohatry ny misy professeur are dia afaka antanina izay fantaninanao amina devoir na amin'ny contenu ana cours. Dia tamin'ny 4 nandray bus indray dia no taty an-trano. Amin'izao zany iana afaka hoe anakifiry zany langue fantatriana amin'izao maîtriser iana moa zany ankoatran'ny malagasy. Frantsay moa mazava loatra. Dia avy eo anglais dia allemand koa. Allemand. Dia nahita ohatran'ny hoe ahoana zany certain pattern to learn a language fa iana tamin'ny iana hoe nianatra hoe inona no tokony atao voalohany dia inona no tokony atao avy eo misy zavatra tokony hoe isy hoe focalisena kokoa ve na ohatra zany. Vocabulaire no hitako hoe ny tena important indrindra. Dia izay vao ny grammaire. Satria ohatra raha manary fotoana loatra mianatra grammaire dia nefa ny vocabulaire ny hitako hoe tena important indrindra satria ny afaka mamaky boky avy eo dia mijery an'ilay structure an'ilay phrase dia avy amin'iny no mahazo an'ilay grammaire. Fa indraindray manko ilay règle ana grammaire reny tsy dia mora. Dia ohatra hoe mitadidy vocabulaire zao iana dia inona ny hoe karazana méthode sa hoe ianarana? Raha ny hitako hoe tena mety indrindra aloha dia atao amina contexte ilay izy. Dia ohatry ny hoe na ianao ihany mitantara ohatry ny hoe micréer tantara kely dia amin'iny no ampiasaina ilay teny vaovao ianarana iny dia amin'izay ilay izy ny tena tadidy indrindra. Izay aloha ny hitako hoe any ny sitraka inona no ny ohatry ny méthode efficace hitan'ny sitraka mianatra. Ny ahy efa nresahako ihany zay nisy fotoana fa raha mianatra langue matetika dia zaraiko foana hoe inona ny atao hoe input dia inona ny output. Ny input hoe zavatra avy any ivelany makaty aminao dia traiten'ny cerveau. Dia ny output hoe avy ao aminao no exprimenao makany ivelany. Dia ny hitako hoe efficace manao input be da be aloha hoe manao listening na zany na hoe mamaky zavatra. Reny zavatra avy any ivelany makaty aminao. Dia ohatran'ny zazakely ihany hoe mihaino foana aloha izy amin'ny voalohany. Dia tsikelikely eo mamoaka tsikelikely zavatra ataonao iny dia ilay output indray deux formes ohatra ihany hoe par écrit ilay izy sa hoe speaking. Dia afaka manao self introduction ve iana alohan'izay aloha hoe inona ny langue tena maîtriser ny aina raha misy hiérarchie ilay izy dia inona ny voalohany? Raha misy hiérarchie aloha dia français moa zany voalohany satria iny ny ohatran'ny hoe teny nampiasaiko ela indrindra hoe tany am-pianarana. Dia avy eo angamba allemand. Dia avy eo tsy haiko ohatran'ny allemand sy anglais ohatran'ny mitovitovy ihany. Dia malagasy moa zany izy afaka miresaka sy mahazo fotsiny fa tsy dia mahay manoratra. Ianao ohatran'ny hoe tany amin'ny lycée français foana hatratray dia c'est normal. Dia zay ilay fanontaniana tiako apetraka ka manao self introduction in French ve iana ohatra?
Alors bonjour, je m'appelle Aina, j'ai 19 ans. J'étudie actuellement à l'Université technique de Berlin et je suis en 2e année dans une filière que l'on peut traduire par de l'ingénierie informatique spécialisée dans les médias digitaux. And can you repeat pretty much the same thing in German? Hallo, ich bin Aina, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere momentan an der Technischen Universität hier in Berlin und ich bin jetzt im 3. Semester in Medieninformatik. Oh, that's very impressive. Thank you very much, Jan. Thanks to you.